Ny mety toetr'andro kosa indray nanambara ny avy ao anivon'ny sampana mampafantatra ny mety toetr'andro fanady ao anatin'ny vanimpotoana fahavaratra isika amin'izao fotoana izao dia hotsikaritra atoato fa hidina ny maripana ambony indrindra sy ny maripana ambany indrindra izany hoe somary ary hatsiaka isika ao anatin'ny andro maromaro ny vanimpotoanan'ny fahavaratra izay tsy mbola mifarana akory fa mbola ao anatin'ny tanteraka isika ho hiatrany ny fanazavana azo avy ao anivon'ny sampana mampafantatra mety toetr'andro. Nahitana fidina ny maripana teto andrenivohitra ny afovoan-tany ary tany amin'ny faritra Vakinankaratra nanomboka androany ary mbola hita ao anatin'ny 3 andro raha nitomba nanambarany teo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro tetsaha-pandrenomby. Ny alin'izay hatrany no mandrafitra ny toetr'andro eto Madagasikara. Matsisapitsika somary mangatsiatsika kely zany amin'ny fotoana izao ny anton'izay dia ny tsioka avy any atsimo atsinanana ny any aly izay zany no mandrafitra ny toetr'andro tsika amin'izao fotoana izao. Noho izany dia somary andrahoana zany ny eto ampovoan-tany na mety hanerika mihitsy aza ny maraina dia sava-moramora miandalana izay ao anatin'ny 3 andro rehefa volana ny ilany atsinanana morontsiraka no izay tsioka atsimo atsinanana izay dia somary mahazo orana malefaka hatrany. Ny ilany andrefana kosa dia mbola isy ny mpambaratra mitsitokotoko ao anatin'ny 3 andro izay zany no toetr'androtsika amin'ny ankapobeny. Ny faran'ny volana aprily izao no hifarana ny vanimpotoanan'ny fahavaratra ary amin'ity 2 herinandro miditra ity dia tsy ahina ny isian'ny rivo-doza.